efa madiva maraparana ny fotoana isika dia nyresaky ny resaka eo amin'ny taranja ayady indray no anoizantsika ny fandarany nitanterahana tetsy amin'ny kanja mitafina koron-drano androany alahady ary ny fiadinany tompon-dakana Analamanga taranja kickboxing klasy A akatroka di misy 5-20 mo no natao tao amin'ny kanja mitafina koron-drano tamin'ity andro androany ity akoatran'ny sokajy klasy A senior dia nisany koa nikatroka doany ireo sokajy zandrany dia ny minime cadet ary junior. Akatroka di misy 5-20 an'ny sokajy minime cadet junior ary senior klasy A no nentin'ny ligna Analamanga taranja kickboxing nanatanteraka ny fiadinan'ny tompon-dakany androany tetsy amin'ny kanja mitafina koron-drano. Samy tonga nandray anjara tamin'ity hetsika ity avokoa mo ireo section 5 mpikambanao amin'ny ligna Analamanga dia ny Antananarivo renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, Andrefanarivo ary Atsinanana. Tao anatin'ireo katrokady ho an'ny klasy A na ireo sangany indrindra amin'ny taranja kickboxing ireo dia niakatra ringy avokoa ny sokajin-danja rehetra nanomboka tany amin'ny 17 kilao ka hatrany amin'ny 320 kilao. Araky ny efa nampanantenain'ny mpikarakara moa dia ringy roa no nampiasaina noho ny amaroan'ny katrokady. Atratrany tanjona tamin'ny ankapobeny raha nambarany Minoary Fetrarakoto sy ny mpiara-miasa aminy. Raha ny tanjona aloha dia tratranay ilay izy au niveau an'ny organisation ao daholo ny mpandray anjara. Ny fahitana fahavitrehan'ny olona hitantsika fa amin'izay fety de père zay mety volany an-trano ny olona zao no mpijery nefa zao ary efa feno 60% sy ny avy teknika dia iny efa napetraka ifoana fa tena hainy gasy le kickboxing. Eo zao misy ny membre anay vaovao vao mahita tena afapo izy ny mpanoana koa efa misy dimosy tena afapo zareo mahita nahoana ny mety toean'ny fandaharam-potoana amin'ity tompolalaovany ity ho an'ny ligna Analamanga? Fandaharam-potoana aloha raha ny vinavina any amin'ny faraparany taonany izahay hanao combat de défi fa manaraka an'izao izay moa no nanaovana ity championnat ligue kickboxing Analamanga ity anenjehana an'ilay championnat de Madagascar izay karakarain'ny fédération ao aoriana kilomètre volana juillet raha araka ny lazay. Nahoana ary ny tokonaina ho an'ny ligna Analamanga raha ny fahitana ny avy teknika ny mpikatroka? Kokokely ho an'ireo ligue namana fa tsy maintsy mbola ho lasanay ihany ny betsaka mety ahitao. Raha ny fahitana ny avy teknika ny fifaninana tena tokoa dia inono fa vokatra tsara ny kickboxing eto Analamanga amin'ny fifaninana nasionaly. Simeone